Ampitomboina ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ivavaka ary isika. Misaotra anao izay ry Tompo Ray Nezany an-danitra amin'izao maraim-baovao izao noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Fahasoavan-dehibe ho anay ny andro vaovao tahaka an'izao Tompo, ny fahavelomana, ny fitantananao. Kodedera saotra aza voninahitra atolotra anao. Mendrika anao isan'andro izany Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia miaraba antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo ry havako fa dia nomeny Tompo volana vaovao indray isika, dia ny volana aprily izany. Tena mandeha ny fotoana, efa hiditra ny volana fahaefatra sahady amin'ity taona ity isika. Arak'izany volana vaovao dia lohahevitra vaovao indray koa no iainantsika. Velona ny Tompo. Izay indray no iainantsika ao anatin'ity volana aprily ity. Fa maninona tokoa ary mbola tenenina izany hoe velona ny Tompo izany. Iny tokoa zava-dehibe eo antsika ny miara-mandinika an'izany mba hampitombo hatrany ny finoana, ny fanoloran-tena ary indrindra mba ahafahantsika koa mijoro vavim-belona sy mitory filazantsara amin'ny hafa. Matoa anie mbola misy ny karazam-pivavahana samihafa e. Matoa anie mbola misy ireny manao sorona hitantsika amin'ny fiainana andavanandro ireny, dia toy ny milaza izany fa tsy manompo Andriamanitra velona isika dia ilay Jesoa Kristy, ka mbola azo ampiana na koa hoe atakalo na koa hoe ireny ny tena inoana izany dia izay rehetra ataon'ny olona fanatitra amin'izao fiainana izao. Ry havako, irariana amin'ity volana aprily ity fa hampitombo ny finoantsika ho aho ary indrindra ahafahantsika mitory ny filazantsara ka mizara amin'ny hafa fa Andriamanitra velona, izany Jesoa Kristy vavahantsika izany. Anio ary dia ny Apokalipsy toko voalohany, 17 sy ny 20 no vakiana amintsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao no voalohany sy farany. Dia ilay velona, efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina-tsita. Amen. Jerena ry havany, ity Apokalipsy ity dia fahitana hitan'ny Apôstôly Jaona raha natao sesitany teo amin'ny nosy Patmosy izy noho ny fanenjehana nataon'ny Romanina ho an'ny mpivavaka izany. Ny Apôstôly Jaona moa no anisan'ny antitra indrindra tamin'ireo apôstôly. Noho izany dia nampahantany Tompo an'ity fahitana ity izy, dia nahita an'i Jesoa izy izany ary ny akohaka tamin'ny tany araka ny hitantsika eto. Dia jereo ange voalohany indrindra ilazana amintsika fa velona ny Andriamantsika dia ilay izy miteny hoe aza matahotra. Be dia be anie no mahatonga ny olona mampifangaro ny finoana an'i Jesoa Kristy amin'ny finoana hafa, na koa aza ho teny hoe manakalo an'i Jesoa Kristy amin'ny finoana hafa dia tsy inona koa fa ny tahotra e. Tahotra ny ratsy, tahotra ny mosavy, tahotra zavatra maro samihafa e, fa na ratsy sy ny sisa. Velona Jesoa. Noho izany dia tsisy atahorantsika ny tahaka an'izany ry havana. Faharoa, milaza mihitsy izy eto fa izao no voalohany sy farany. Hitantsika amin'izany fa dia izay le mahavelona azy ary mitovy koa an'Andriamanitra ilay hoe éternel, ilay voalohany sy farany, alpha sy omega izany. Dia izany koa no ahitantsika fa tena velona ny Tompo e. Nisy izy dia misy izy dia mbola hisy izy. Izay izany. Ary indrindra ho ahy manokana dia izay mba tiako hambara amintsika ny nanatanterahan'ny famonjena, ilay ozy hoe efa maty nefa indro velona mandrakizay.
sady manana ny fahalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Feno izany ilazana ny amin'i Jesoa ary tsy misy Andriamanitra ivavahan'ny olona eto tany ry havana afaka miteny sy manambara an'izany ary indrindra afaka koa hoe manatanteraka an'izany ho an'ny fiainantsika indrindra raha mino isika. Noho izany dia ity volana aprily ity dia araka ny nambara teo hoe rehefa nipepaka izany tsika mifoana tamin'ny Tompo nandritra ny volana martsa lasa teo iny dia tena ampitombo ny finoana, izany ny rariana, ampitombo ny fahatokiana aty anatintsika tsirairay avy fa velona ilay Andriamanitra dia Jesosy Kristy ivavahantsika. Amen. Hivavaka ary isika ry havako. Misaotra anao ary izay ry Tompo Ray an'izy any an-danitra ao fa raha sitraka ao dia afaka hifampizaha reto indray izay ny amin'ny tombotsoa lehibe ho azonay amin'ny fanompoanay, fanoloran-tenanay ary indrindra finoanay anao Jesosy Kristy ilay voalohany sy farany manana ny fahalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Irianay Tompo fanan-karena koa ho amin'ny finoanay ity volana aprily ity dia apetraka aminao manontolo ary ny atsipiriam-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ao aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.